Tsara marina fa ny atao hoe levé d'immunité parlementaire dia tsy hoe tsy azo enjehana le olona fa fepetra ataontsika condition anankiray ahafahana manenjika ny député zany hoe anisany ohatrany hoe autorisation de poursuite zay ananany député fa izany tsy ndre tsy azo enjehina ny député azo enjehina daholo ny olombelona rehetra eto Madagasikara fa misy karazan'olona sasany manana zay ataontsika hoe immunité zay mandritra ny session izay no mahatonga an'izay fangatahana ary zahay dia tena nandefa n'izay fangatahana zay ary marigo fa tsy ny fanehoan-kevitra nataony no anenjena ny député Rajersa Antoine fa noho ny mahavoaroroy anazy ao anatina famatsim-bola fanakorontanana eto firenena ary mba hanaova mba hafana manao fanadiadiana azy no hanaovana an'izay main levée izay raha ohatra angamba ka no enoko tsara ny fanambaran'ny filohan'ny fanavaozana dia milaza izy fa tsy misy olona na iray azany ka tsy azo enjehana na inona zany ny toerana misy aza raha ohatra ka voaroroina anaovana fanadiadiana ao anatina fanakorontanana ny fitondrana izany dia zavatra iray hafa ny mikasika ny hoe fanapahan-kevitra andraisy ny HCC ve no anenjenao tsy noho izay mihitsy ny arina izay koa raha tsy manenjika olona noho ny fanapahan-kevitra raisiny fa fandikan-dalàna izay mety ataony olona anankiray na membre ny HCC na député na izy na aviaisa ny fiviny no anokafana fanapadiana amin'ny olona ray sy mety anenjehana azy araka ny tandrao zao moa zany dia ataon'ivony antena merapirenena tena fa miatrika fivoriana ny anano tiako resahana fotsiny anatin'izay zay fiparitahany feo mandeha any sy zay fahamarinany le izy matory any mivoaka dia misy antony ary mety misy manana fahamarinany tokoly any ambadika any satria arakaraka izay izay nitranga teo aloha dia mivoaka salambreny daholo dia nisy ny fisambolana ariva avy eo nisy ihany koa ny famoahana fanalana an'ilay immunité rehefa avy eo zany hoe tsy azo ataontsika ambany zavatra zany ny zavatra sahala amin'izany fa ny tiako resahana amintsika fotsiny androany dia ny hoe nanao démarche légale tsika zany hoe nametraka requête tena anivon'ny HCC tsy fahotana zany tena tsy fahotana zany fa tena ara-dalàna tanteraka mihitsy zany ary izay dingan'izay no narahako ao anatin'izay dia fafantatritsika hoe misy ny fandokoana mandeha ny amin'ny tambazotra eny hoe nandray an'izao tamin'izao olona mbola tsy tapary tsy fantako akory zany olona zany dia lasa mamerina mampatsahy indray an'ilay fanaovana ataontsika hoe fomba fanao politika teo aloha zany izay tsy mety ary rehefa hidivantsika foana satria raha mijery ny ahmo maro zao tsika mandeha nahazo indray taratasy avy any amin'ny ministère amin'ny finance tsika tany amin'ny DGI karazana contrôle inopiné indray tongavany zareo tao hijery makasika ny hetra zavatra ohatr' zany efa nitaraina tsika teo aloha maninona rehetra olombaboaka rehetrarehetra raha andefasina taratasy ohatr'izany daholo maninona tsika rehefa nametraka requête dia amoahana zavatra sahala amin'izany ny olona rehetra ve zany tsy maintsy hitovy hevitra aminareo daholo fahotana vela miteny izahay atany am-voalohany hoe ilay resaka ataontsika hoe afaka ankevitra nasionaly any tsy mandeha amin'izay laoniny efa imbe tsika ny teny hoe tsy mety io tsisy TDR tsisy nenenina samy manao izay saim-patany daholo ny olona rehetrarehetra mitarika daholo zay te hitarika rehetrarehetra androany efa daty ny mena hoe 3 dia zay vao tonga zay ny zareo zay ndray vao hiverina hatramin'ny laony indray dia miverina amin'ilay tenentsika hoe tsy mety zao vao hikariko daty vaovao indray zany zao vao hikariko indray hoe nametraka hoe ny FJKM indray no ametraka anazy dia zay vao ametraka TDR stratégie tombozotra hitondranan'io diso ve tsika raha miteny amin'izany diso koa ve tsika raha miteny hoe tsy mety ange io tonga dia mametraka daty io ny fotoana antom-pirenena tsy vita ny filoham-panjakana tsy afaka mametraka daty na fifidianana zany fa anjaran'ny HCC manapaka an'izany dia diso ve tsika raha miteny zavatra ohatr'izany fa ny anany tiako resahana fotsiny dia zao nahatongavantsika teo anivon'ny antena merapirenena manana foto-kevitra itsovaontsika isika manana soro-dalana zay rahantsika tsy voatery isolelaka tsy voatery hialadia fa rehefa tsy mety ary tsy manaraka ny linina politika anay dia avy zay miteny hoe misy zavatra tena tsy azo ekena ary misy zavatra tokony ahitsy atao amin'ny tany firenena fa mba mangataka amin'ny tokony andraikitra rehetra isika mba ahay eny mba ahay ataoko hoe anintsy ihany koa satria tsy rehefa misy olona miteny dia ho raisina fahavalo foana fa ny olona rehetra hoe zany tsy maintsy anaraka anareo daholo fa mba misy olona manana hevitra manana vina ihany koa ary manana foto-kevitra tokony ho henoanareo
ary tokony akanareo lesona fa tsy hoenjehanareo daholo dia amoronanareo dosie dia itadiavana zao rehetrarehetra zao reny olondreny rasika kontritsika ny ady nametraka nanala ny fanjakana teo aloha no ny antony maro samihafa be dia be dia mba ahafahantsika mametraka an'izany fanovana zany ahafahantsika mametraka an'izany ataontsika hoe fivoarana saza ho any rehetra zany ahafahantsika miady amin'izany resaka kolikoly amin'ny fanondranana rem-pirenena tsara-dalàna zany ahafahantsika mandrindra sy mandamina fifidianana vaovao sekeny rehetra ihany ko satria efa hitantsika ilay fifidianana filoham-pirenena tamin'ny farany fa tsy ara-dalàna iny kanefa amin'izao tsy hitantsika taratra zany zavatra zany tsy hitantsika taratra hoe ny ena ny kolikoly misy ny transparence misy ny ataontsika hoe finiavana tena tea hiala amin'izany fomba fanao ratsy teo aloha zany ataon'ny fitondrana dia diso hoe tsika raha miteny an'izany inona mahadiso atsika raha miteny an'izany fa hoe tsy maintsy hiaraka amin'izareo daholo hoe zany ny olona rehetrarehetra fa ny any tena iny hoe mba mahaiza miandro dia mba mahaiza manitsy izay zavatra atao fa tsy mety raha izay olona tsy mitovy hevitra aminareo rehetra no indro enjehanareo foana